miarabatsika ny tena koa atsika rehetrarehetra zay mpanaraka mandalo fotoan-tsarotra ny fanoherana amin'izao fotoana zay fampiresantsika izay zavatra zay zany mibaribary tsy tako afenina ka rehefa misy ny miteny misy ny lainga fafy misy ny manao provocation manana droit mamaly izahay be deaibe no miteny hoe mangina amizay ianao honorable mangina amizay ianao avelao reo fa kosa zahay zaho manokana tsy afaka ny angina sy tsy hamaly ny lainga zay inina afafy amizao fotoana zay fampiresantsika midadasika Madagasikara raha nisy ny fanendrena ben'ny tanàna na firaisankina na amin'ny anarany antoko zay mandrafitra ny vovonana firaisankina io tsy nahitana olana raha tsy ao amahajanga irery any zay zavatra tsara ho fantatra atsika ao mahajanga irery any no misy anio olana io raha nilaza Rivo Rakotovao tamin'ny marandray président Rivo Rakotovao fa hoe tsy mivaky ny firaisankina fa ny prositeny no mpamadika mafy zany teny zany ary matoa raha ohatra ka zahay no mangina na tsy mamaly an'izay ohatrany hoe mitombona izay teny zay hoe mpamadika zahay mba afaka azavainy Rivo Rakotovao ve inona ny famadiana nataony prositeny tamin'ity raharaha filatsahanao fidina ao atapon-tanàna mahajanga ity manana preuve ve anao fa nivadika izahay na toanany orange na ambadiky nyty zavatra ty orange rehefa manana preuve anao dia sehoya fa olon-dehibe anao tsy tokony anao teny izay tsy misy fanazavana sy teny feno fankahalana teny feno fankaratsiana zandronao ao ary tsy tokony hananatra anao ary tsy tokony hiteny anao isanandro efa nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ianao tamin'ny androna SVM betsaka ny andraikitra zay misahaninao efa sénateur anao président sénat anao efa ministre indroa anao ary président par intérim olobe zany eto amin'ny firenena ny vovonana firaisankina nefa mazava tsara fa misy ny lalàna mifehy azy ary fantatranao izany fa tsy afaka mahazo avalina na mampiasa ny anaran'ny firaisankina ny olona anankiray raha tsy misy soniany co-président zany hoe président anankiroa président Ravalomanana sy président sy teny na samy ao anatin'ny vovonana nareo fa izay no lalàna ianao nampiasa ny anaran'ny firaisankina zay tsy nazoanao alalana zay tsy misy an'izay mandat voasinoan'ny président anankiroa izay tsy tokony raha tokony ho izy tsy afaka milaza mihitsy ianao hoe zao candidat ny firaisankina any mahajanga zay zavatra zay nefa tsy manara-dalàna zay raha ohatra ka tonga zahay mametraka opposition amin'ny tsy fahazahoanao mampiasa an'izay anarana izay tsy fahadisoanay zay fa zonay ary ekeny lalàna izay zany hoe tsy azo atao ny manao usurpation misoloky mampiasa anaran'ny firaisankina tsy nahazahoana lalana ianao zay no tena zavatra misy marina fa tsy hoe namadika ny prositeny samy hafa zay fa fanaratsiana sy tsy fitiavana ny siteny manokana zavatra hafa koa zay fa raha ny lalàna no zoina tsy afaka mampiasa an'io anaran'ny firaisankina io ianao hatram'izao satria tsy nazahoanao alalana izay mitovy amiko tsy nahazo alalana ny candidat-nay dia tsy afaka mampiasa ny anaran'ny firaisankina izahay zay no fahendrena zay ihany koa no fanaran-dalàna zay no mahatonga anay zany tsy maintsy mitondra fanazavana satria lainga ezaina
afafy izay fa hoe nivadika zahay, nivadika amin'ny ahoana? Inona ny fivadiana am'izay? Fanaran-dalàna izay. Fa ianao efa zatra manao tsindry ary tia manao zavatra bontolo de rehefa mahita zany zahay fa hoe tsy manaiky an'izay zavatra lazainao de lazainao fa hoe mivadika. Zaho tsy hanaraka kaprisinao. Efa niantso anahy inefatra anao Rivorakotovao. Inefatra niantso ahy fa hoe zaho iangavianao hanoananao amin'le filatsako fidianao ao Mahajanga voalohany. Rehefa nangataka an'izay anao no laviko. Nilaza zao tsy afaka nianoananao Monsieur Rakotovao satria tsy mipetraka ao Mahajanga anao. Efa betsaka ny olona tsy mahafantatra anao. Efa dinon'ny Mahajanga anao. Za tsy niteny zavatra maro ankoatran'izay. Fa tokony mahampy zay. Raha nipetraka amin'ny maray mandreny anao zany anao efa nahafantatra hoe tsy mety ny filatsako. Ary efa niteny tamiko anao hoe rehefa tsy toananao zao afakandro tsy latsaka any Mahajanga. Fa maninona anao mandainga ty aoriana fa hoe nivadika zahay? Inona ny fivadiana am'zany? Nisy ny fifampiresahana ary nisy koa ny tsy fankatoavana. Nandesy lahatra anao hoe resao présidensiteny hanao sonieny mandako. Nandesy lahatra anahy présidensiteny tsy nipasy zany satria za miteny hoe tsy afaka mandafo an'io fa sahiranao raha andafo ny Rivorakotovao ao Mahajanga. Lazao ny marina hoe manao forcine zao ao Mahajanga satria mbola zazakely afakandro, satria tsy mahay politika afakandro fa tsy maintsy manaraka ny kaprisinao. Diso fihevitra nareo satria nieritreritra hoe tany malemy Mahajanga. Zay zavatra tiana atao ao Mahajanga dia atao. Na tsy amena ministra ao, na atao inona moa ty tery-vaimanta foana fametrahana candidature ao Mahajanga hatr'izay nety. Fa ny génération efa miova. Ny fanaovana politika efa miova. Efa tsy manaiky an'ty baiko mitiny lalava ty zahay. Baiko ny tsy bebe ty zahay. Tsy nekeko hatramin'ny farany. Zay no tena izy. Raha ohatra ka mavita anao débat tsika mahakasika ny sujet afaka ifampiresahantsika. Ary zavatra lazaiko zany misy vavolombelona. Na eno ny fanekenao fa tsy latsaka any Mahajanga anao rehefa tsy hotoanako. Quitte main libre io. Misy olona anankiroa témoin. Fa ny tsy fitiavana sy teny no betsaka, aratsiana sy teny, tsy apetraka sy teny isan'andro efa tsy mamaly zahay mahita lainga foronina foana nareo. Fa ny fond de débat de mipetraka amin'ny tsy fanarahanao ny article 13. Nolaviny seni le izy. Nolazainao fa nitory zahay, tsy nitory zahay fa nametraka opposition amin'ny tsy fanaran-dalàna zay nataonao. Zay no tena izy. Milatsaka amin'ny SVM anao de ho hita eo ny fandehany. Milatsaka koa zahay amin'ny prositeny de ho hita eo ny fandehany. Fa ianao tsy manana base. Ny SVM tsy manana base. Ahoana ny fomba ampandaninanao ao? Milaza nareo fa tsy lany zahay raha tsy ny firaisan-kina. BDB olona nilatsaka amin'ny firaisan-kina fa tsy lany teto Madagasikara. Vitsy. Nisy asa nataonay tao Mahajanga. Na amin'ny alalan'ny fanoherana zany na amin'ny alalan'ny fametrahana fotodrafitrasa manerana ny fokotany rehetra ary manana base zahay matanjaka solide ao an-tampon-tanàna Mahajanga. Miasa ho an'ny vahoaka izahay. Miady ny tombotsoa an'ny vahoaka izahay. Taizanareo nandritran'ireo fotoanareo. Rehefa tsy fanaja atsika manana ny avaly anareo ny aty. Tsy hoe rehefa tafita ny firaisan-kina ao Mahajanga de mokomoko anao tonga any tonga de ilatsaka amin'ny alalan'ny firaisan-kina. Rehefa tsy mahazo toerana eto Antananarivo atsipy any Mahajanga fa tsy maintsy olanina ihany. Raha mbola manao politika ao Mahajanga tsy manaiky an'izany parachutage zany. Ambarako ho fantatra, ho fantapoko, ho fantam-pirenena fa tsy génération manaiky an'izay tsindry azolena zany izahay. Za manokana tsy maneky an'izay. Aoka zava zay. Raha nilaza ao milaza hoe raha lehilahy anao fidèle esoro député ao. Betsaka ny zavatra ataony fidèle amin'ny miara-manonjy ao sady mandainga izy. Fa tsy mamaly ny tenanay hoe samby solombavam-bahoaka aoka tokony fanaja. Lany tao Mahajanga ao ary saika poadroa ny maromarina kokoa fa nisy nangalatra. Dikan'izay tiany vahoaka ny Mahajanga. Atokisany vahoaka amin'ny Mahajanga. Aoka tokony fanaja isika.
tany Ambatondrazaka anao saika tsy lany. Any anao no mahafantatra ny zavatra ataonao fa mahajanga tsy hainao avelao mahajanga. Mahafantatra ny safidiny ny voaka ny mahajanga. Matona metraka ny fitokisandreo amiko. Fa aza korontanina ny tanànanay. Tonga saina zay mahajanga. Ary zao feo zao feo ny voaka ny mahajanga. Tsy manaiky parachutage. Ary tsy olona efa tsy mety atao amin'ny tany zay misy azy andeha tsipy aminay ihany mahajanga any. Tsy maintsy olana inay. Tsy resaka éthique na resaka discipline de parti. Tsisy an'izany ao. Ary tsy misy an'izany raha nisy an'izany nanara-dalàna zahay. Fa tsisy an'izany ao. Fa teny diso tiana hely zay. Afariko anao fidèle satria betsaka ny fanaratsiana zay ataonao amin'ny miara-manonja mangina ao ary asiako fetran'izay. Fa eto anao efa midepasser limite. Isan'andro anao manaratsy ny siteny, manompa ny siteny, manambanimbany ny siteny. Azadinao fa co-président filohan'ny firaisankina io ary lehibenao ihany koa. Lehibenao ihany mitovy amin'ny présidentanao Ravalomanana Marka. Mbola tsy naniratsirany président Ravalomanana izahay prositeny na izao hitanao zao. Ary tsy zavatra atao Ravalomanana rehetrarehetra mety amiko amin'ny fahitako azy fa rehefa zay no fanapaha-kevitra mangina ny maro dia mangina koa ny tenako. Ohatra amin'izany resaka fanendrena ben'ny tanàna na Antananarivo. Tsy noraisin'ny firaisankina an-tanana io fa noraisin'ny team an-tanana. Aiza ny firaisankina? Rava avy amin'ny firaisankina. Tsy misy prositeny ve ao Antananarivo? Raha ny élection présidentielle farany teo manana 10% siteny ao Antananarivo. Nefa dia manohana ny fanapaha-kevitra fametrahana ny ben'ny tanàna team Antananarivo. Tsisy ady io. Ary tsy nametraka remarka izahay fa nanohana manaiky an'izay. Ka izay no ilazako anao fidèle moramora avao leroa vavanao. Zainao zaho magnajanao fa ka ambanibaninao. Bakeo aza ambanibaninao koa siteny. Samy miaraka amin'ny fanoherana tsika. Fa ianao miloloha ary manompo centralisme fa zahay manompo décentralisation. Na samy ao anatin'ny fanoherana tsika. Fa tsy hoe fanalana ny président Rajoelina ny tanjona dia hamerina centralisme ndraiky. Zahay tsy mila centralisme. Mazava aminao zay angambana. Raha mercenaire anao manompo centralisme, zahay tsy manompo an'io. Zaho hitanao zao tsy manaraka an'izay. Zay natonga tsy nanaiky ny décision makasika ny rivo Rakotovao. Efa tara 5 jours isokafany déposition des dossiers von'ny antso ahy rivo Rakotovao. Zany hoe le organisation nataonay zany tsisy dikany. Eto tsisy resaka hoe TGV niala. Oh TGV niala, Orange. Raha misy olona mpivadibadika palitao de fidèle Razara-Pierre. Ia ma tsy mahay fa anao TGV niaraka amin'ny andro Rajoelina. Rehefa aveo anao nivadika SVM, io nazaonao ny radionao. Everinao tsy hain'olo nazaonao ny radionao. SVM anao nahazo an'io radio. Rehefa aveo anao nivadika team koa. Impiry nivadibadika anao. Nefa zahay tsary nandeha namoaka lamba malotonao. Fa zao anao midepasse limite. Midepasse limite anao tsy maintsy rehefa manao anao dia ataonay. Ary zao vonina hiatrika anao. Raha mila débat anao na aminainao manjerinina na aminainao manjerinina vonina zao ifanatrika aminao zay tianao. Débat ataotsika zao pare. Raha misy raha hafa ilainao ankoatran'izay za koa pare hiatrika anao koa. Zay vitanao vitako. Fa mifagnaja atsika. Raha ianao zatra amin'ny karamanady. Ty karamanady tompolo aroa olon'ny centralisme reo. Fa zahay fareraka amin'ny centralisme ty. Mamono firenena, mambotry firenena, mila fiovana Madagasikara ty. Ny fanoherana zany tsy voatery ao anatin'ny firaisankina ihany afaka manohitra n'olona anankiray. Fa na ivelan'ny firaisankina afaka manohitra. Fa tsy zay sitraponareo no mila hoarahinay. Satria neritreritry nareo hoe fa afakandro dia mora jonoina. Io tsy maintsy manaraka sitrapontsika. Zao nareo mahita fa za tsy manaiky an'izay parachutage zay. Tsy manaiky an'izay teny midina zay. De lazainareo fa mpamadika. Zay manana preuve iaho fa nakavolany amin'ny Orange na fara koa Orange amin'ny décision zay ndraisiko avoinareo fa nandroany aho miala solombavam-bahoaka. Tsy miandry déchéance.
tsy miandry déchéance fa tonga de miala fa zavatra tsy tianareo hainay aza resana resaka séance zany fa mandreraka raha tena tia fanalana ny Andry Rajoelina nareo tsy soufflera mihitsy iny nampiongana olo amin'ny fitondrana adinonareo ma fa 2002 ne tamin'ny alalan'ny ADN basy ene nampiala amin'ny président Didier Ratsiraka fa maninona atsika amin'ny 2023 rehefa aka ny Andry Rajoelina amin'ny alalan'ny soufflera fanjakana izy ambonin'ny tany teto niala tamin'ny soufflera afaka miresaka zavatra be dehibe tsika mahakasika an'izay raha ilainareo fa le fifanajana ilaina samby ao anatin'ny fanoherana tsika aoka ifanaja rehefa ajainao président Ravalomanana mitovy amin'io koa tokony agnajanao ny présidensiteny co-président reo amin'ny firaisankinao manana ny maizy azy ny team manana ny maizy azy koa prositeny mbo voaniainga aingana zahay niatrika élection présidentielle manana base manerana Madagasikara zay no mahatonga anay milaza hoe mifanaja zany SVM zany tsisy olo mbo fidina iray meritreritra hijabo popularité nay ao Mahajanga de hoe otoananay zany tsara tafina zany zany antoko politika madio zany anarana fotsiny ao anaty firaisankina SVM koa miaraka amindreo koa fa tsy androany anareo milaza fa hoe zahay mamadika reto mpamadika ireto anefa ohatrany tamin'ny C11 mifankafantatra tsika io fa aoka tokony ifametraka amin'ny toerana zay sahazatsika lany tany Ambatondrazaka anao lany tany Mahajanga ao manana mission ao Majunga ao de ny amerina milony ny tanàna Mahajanga zay voazimbazimba potika noho ny fanaovana politika zay tsy naomby tamin'ity firenena ity raha tena tombotsoan'ny fanoherana tsy tonga amin'izao fanenjenareo ny afakandro sy présidensiteny zany ny tao anatin'ny fanoherana mamango ny team mamango ny SVM nefa ianareo mba misy zavatra tsy mety ataonareo fa mangina zahay mifanaja zay no atao hoe fanoherana esprit d'équipe inona ny resanareo ny isanandro sy teny mpamadika afakandro mpamadika inona dikan'izay rehefa teo roasinareo firaisankina de roasy fotsiny rehefa nareo team ihany milaza tianao ny firaisankina ataovinareo zay ataovinareo raha vitanareo 16 ans nareo tsy ny afaka nanalany président Rajoelina teo amin'ny fitondrana tsy maintsy amin'ny alalan'ny ouverture mifandray amin'ny malagasy rehetra ny antoko rehetrarehetra vo afaka maka ny fitondrana io fa raha fanavakavahana fifidianana taren'olona fihevian'olona finoan'olona no akana ny fitondrana io tsy possible zany 16 ans nareo mbola tsy resy lahatra foana nareo fa tsy naomby ny tolona nataonareo mahazo heritsika amizao korotagninareo za sy raha tsy fidèle tsy manao anio raha tsy voakarama ary misy maniraka ao arinao manana intérêt amin'ny fivakisan'ny firaisankina matoa fidèle isanandro mitabataba ao anatin'ny miara-manonja ao zay mahatonga amin'ny teny hoe raha lehilahy ianao fidèle esoritsy solom-bavambahoaka afakandro Christian vahoakany Mahajanga no ny fidy satria mila olona reo hiaro andreo mila olona reo hanampy andreo fa tsy olona metraka olana olona andeha hisolelaka hamafaky raro voakarama mivoay eto olona nanakarama na Andry Rajoelina raha tsy nahavitan'izany dikan'izay tsy olona mety vidinany aty miara-miasa ny atao mifanaja ny atao fa aza mifanosipotaka mifangalabaraka fa hoe mivadika namadika zahay tsy mpamadika fa tsika miaraka amin'ny fanoheranao samy manana ny foto-kevitra tsika mampitambatra tsika ao voalohany zahay olon'ny décentralisation président Ravalomanana olon'ny centralisme samy haka an'ity mila mampiala an'ity fitondrana ty mitambatra tsika mifanaja satria zahay mipetraka ao meritreritra ny ametraka décentralisation amin'ity firenena ty nareo tsy mila an'izay ianao manoana an'izay satria zay ny fivelomanao fa zay tsy mivelo am'izay masolom-bavambahoaka anay miaro ny tombotsoam-bahoaka mahafantatra hoe zany décentralisation zany manavitra nyty firenena ty fa tsy tianareo izy io fa zahay tian'io ka zay moa ny afatra ambarako anao fidèle zany déchéance zany raha vitanao ataovy ianao koa fanirisoerinaivo aza manome lesona ny afakandro Christian
fa ianareo mbola tsara ny teny tamin'ny vavanareo zany décentralisation zany, fa mila hanambaka ny praitan'razana foana. Zany no zavatra mila ataonareo. Samy mpanohitra atsika fa tsy itovizatsika. Zahay manohitra eto Madagasikara, nareo any ivelany any, hainay tsara fa nilefa gadra ny ilana tao Madagasikara teto. Naniratsira ny androm-panjakana, izany tsy nahalala ny zavatra nataonao teto. Adininao moa fa nisy ny fanakanana anao tsy voaka ny territoire Madagasikara, fa tafipritsaka anao satria naniratsira androm-panjakana. Amin'ny fomba hoana ianao olona mpahay lalàna, olona nianatra lalàna, mpitsara ianao, tsy malala an'izany. Nanozona ny police pirenena anao, nanozona ny gendarmerie pirenena anao fa hoe mendrika anareo io doran'olona io, mety aminareo io vonoin'olona io, praitan'razana aminao reo ary androm-panjakana tokony asiana fifanajana. Zany dia tsy fahalalam-pomba sy tsy fahafehezana ny zavatra nianarana. Tsy hoe mahay lalàna anao dia miaraka aminao koa ny fahendrena, miaraka aminao koa ny fahamarinana, fa moramora ihany. Zany déchéance zany tsy andafy agny manao azy fa eto. Inona ny fahadisoan'ny afakandro? Tsy manaiky ny rivo Rakotovao latsaka ao ben'ny tanàna ho toananao Mahajanga ve? Tsy manoana azy eo. Mitovy amin'ny rehetrarehetra zay. Za rehefa tsy manoana dia miteny hoe tsy manoana. Azoko atao tsara no namitaka ny rivo Rakotovao. Hoe tongava aty ianao, toananay ianao. Rehefa ty nefa tsy toananay izy rehefa Mahajanga ao. Za tsy ohatran'izay, za tsy lasy. Ary za koa tsy zatra mpandainga. Rehefa miteny aho hoe toanako anao dia toanako, rehefa miteny aho tsy toanako anao dia tsy toanako. Fantatra ny rivo Rakotovao zany. Aza manangana tantara sy lainga isan'andro. Efa nifampiresaka antsika ray aman-dreny. Tsy indray, tsy indroa, tsy intelo, tsy inefatra. Fa hoe tsy afaka nanoana anao aho satria efa niomana fa ela. Tanànanay mila miova, tanànanay tara, tanànanay tsisy manaja azy, tanànanay simba. Vokatra ny fanaovana politika, zahay feno fisolelahana, zahay hanovan'io, andio any tanànan'ny Mahajanga io contrat napetrako zay, ary toanako candidat zay ny toanako. Tsy fahotana ny miala ao anatin'ny volomboasary rehefa tsy ilain'olona anankiray ny fanoanana zao fitondrana izao, ary midanadana ny varavarana amin'izay tiandreo hifindrana. Fa tsy hoe rehefa tsy mety aminareo le olona dia lazainareo fa mpamadika zahay. Ny anareo rehetrarehetra na présidence teny zany IRD, fa rehefa hitany tsy mety niala tao izy. Ohatran'izay koa ianao ngay fidely, efa tao anao no niala. Iza mpanao politika teto Madagasikara tsy efa nifindra antoko vitsivitsy raha tsy olona ohatranay. Lazainao fa mpamadika, za tsy hoe tsy mpamadika fa tsy manaraka ny caprice-nareo, tsy manaraka ny tsindry zay fa mazatra anareo. Atsipitsipy foana hoe alefa any Mahajanga anao, tsisy lalanao. Ho hitatsika ifampitana amin'ny prositeny sy ny SVM, dia ho hitanareo amin'izay ianareo manambany fa hoe raha tsy mifiraisan-kina anao tsy lany. Ny firaisan-kina ny vahoaka ny Mahajanga, oui, d'accord za. Fa aza terena tsy lanilany fahatany ny olona anankiray raha tsy misy ezaka natao ny tao amin'ny alalan'ny bazy sy ny fandaniana ara-bola. Ka zay moa zany ny zavatra tiako tenena eto. Tanky ianareo tsy mipetraka amin'ny provocation ataonareo tsy maintsy mamaly zahay. Tsy rariny, tsy mety. Ahoana moa ny mpanohitra namanao, frère d'armanao no tabatabainao isan'andro, tsy vitan'izany présidentanao. Tianao fidèle, tsy tianao fidèle, présidentanao sy teny ao amin'ny firaisan-kina. Président firaisan-kina io na samy député tsika, ary tsy mitovy nareo. Anao simple député, mitovy amiko. Fa ny anankiray tsy vitany 7e vice-président, mbola lehibe ny antoko koa. Ary efa nilatsaka président de la république, tokony mba ajainao izy apetrakinao amin'ny toerana zay misy azy. Ka ambarako anareo ho hainareo manomboka androany. Resaka décentralisation ny rahako amin'ny fanoherana mieritreritra ary manantena zahay fa un de ces jours mipetraka amin'ny firenenantsika ty eto izany décentralisation izany. Mba ho sambatra ny vahoaka malagasy, mba hiaina amin'ny arena ny vahoaka malagasy. Fa raha centralisme foana dia hipetraka amin'ny fanoherana foana afakandro mandra patapitry ny ainy.
mino anareo tsy mino anareo zay izy, tianareo tsy tianareo zay izy. Décentralisation rendez-vous. Fa raha mbola hanompolona tsy manompolona ty, raha mbola hitazona sy hanoana centralisme tsy ataoko zany, tsy fomba zany. Raha tena tia tanirazana ny mpitondra manao décentralisation. Fa zao zavatra misy zao zavatra tsy azo ekena ho an'ireo olona zay misolelaka rehetrarehetra manenjika. Raha mbola tsy décentralisation no atao eto tsaratsara aminareo mangina mipetraka. Fa zahay vonina hametraka an'izay, zahay vonina hiady am'izay, vonina hampianatra amin'ny malagasy. Zany décentralisation zany ny firenena matanjaka rehetrarehetra manao an'izany, mampiatra an'izany ary sambatra reo mandroso reo. Fa ny firenena mahantra farangidiny eran-tany tsy manaiky manao zay décentralisation zay. Ny volamena rehetrarehetra miboaka amin'ny aéroport raha nisy ny décentralisation mazava ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy zavatra mazava tsony amin'ity firenena ty. Mihinana ny tsy fihinana ny vahoaka malagasy noho ny ty centralisme ty. Zavatra rehetra olona roa manitondra Madagasikara ty, olona anankiroa. Iza président Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, ireo no mitondra ny ty firenena ty. Zay ve ny zavatra mila ho apetraka tsika eto amaray? Raha pitso zany mila mametraka an'izay tsika. Avela ho an'ny malagasy ty firenena ty, olo vainy taranaka mampara amin'ny alalan'ny fampandrosoana fa tsy amin'ny alalan'ny fitiavantena. Raha pitso koa zany tsika mila mametraka ny Rajoelina ndraiky Ravatomanga vaovao. Zany zavatra mila apetraka tsika eto. Sokafy apetraro ny décentralisation. Io tsy tianareo, fa tianareo tsy tianareo andro ray tsy maintsy joro amin'ity firenena ty. Ka zay mety zay tsy zakanareo. Zay mahatonga ny fidely mitabataba isan'andro miaro an'izay, miaro an'izay centralisme zay. Fa tsy mahasoa ny firenena. Ka izy ty mbola hoela ny lalao. Aza meky anao fidely ho hita eo iza ny tsy manara-dalàna, iza no rangory fototry ny zao afo zany. Afo misy am'izao ady agnatiny tsy fankazahoany samby ao anatin'ny vovonana firaisankina zany. Tokony halala an'izay ianareo. Rivo Rakotovao no mitarika an'izao korontana zao satria nampiasa mandat. Zay fosika, zay tsy nazahoany alalana, zay tsy manara-dalàna. Izy no tokony amena tsiny. Fa enjehina sy teny, fa maninona enjehina sy teny, fa maninona karatsina afakandro. Nefa zahay manara-dalàna, ny antony anoerana dia ametrahana ny tany-tandalàna, amerenana ny firenena mankany amin'ny ara-dalàna, fa tsy mankany amin'ny fanompona olona, mankany amin'ny jerin'ny jolaim-boto. Tsy zay. Mila firenena vanina tsika, fa tsy mila firenena mikorontana, firenena zatra manao zavatra mandeha ho azy ka zay mpanakarena zay mahantra fa diranovana ny firenena. Zany fa tsy mahasoa koa. Mila miova tsika. Ka zay angambany izy afatra ho anareo fidèle izy moa ty fanirisoa ary président Rivo. Miresa zavatra marina fa ray aman-dreny ianao. Miresa hoe tsy nanana mandat zaho, de zay natonga ny CENI tsy nanaiky. Fa tsy hoe nitorina anao tsy nitorina fa nanaovana opposition satria tsy manara-dalàna. Rehefa eken'ny CENI zay de lazainareo zahay fa mpamadika. Satria mila mampiady asy sy teny ianareo. Raha sy teny nanaiky candidature ny Rivo tao fa hoe firaisankina izy dia miady zay sy teny satria efa fantatra fa tsy manana an'izay mandat zay izy. Didikan'izay zany zao no ahilika am'izay, zao no tsy asiana fotony am'izay. Fa samy lanitsika amin'ny toerana nisy antsika aoka ifanaja. Mbola mitady toerana anao. Raha ekeny vahoaka ny Mahajanga anao lany fa rehefa tsy ekeny ianao mipetraka olon-tsotra. Defigna antsika Rivo. Milatsaha amin'ny SVM anao zahay amin'ny prositeny, zahay anarina ny Mahajanga. Fa ianareo fa teo. Ary rehefa tao anao tsisy quartier niasanao raha tsy quartier anankiray, quartier zay nisy anao. Fony anao mbola nipetraka tany. Quartier anankiray ihany no niasanao ankoatran'izay tsisy nataonao. Dia anao milaza fa mitian'ny Mahajanga mihoatra anay. Surtout zao miresaka eto zao. Efa nigadra ao noho ny fitiavako an'io tanàna io. Fa afantarako fa io tanàna io dia manana potentiel tokony ho lasa grande ville voalohany eto Madagasikara. Tsy anao mihitsy no ilaza fa mitian'ny Mahajanga mihoatra ahy. Niady zahay, nitsangana zahay, nanohitra zahay tao anatin'ny fotoana maro ary nigadra. Ianao tsisy ninina nataonao milaza fa tian'ny Mahajanga. Avelao am'izay ty manipulation des masses ty.
ity fanaparitana vaovao tsy marina tia satria media rehetrarehetra ampelatananareo ny gazety ampelatananareo radio télé ampelatananareo de ome ohatrany banga ome alina nareo satria reto tsy afaka mamaly ao Mahajanga zay tsy afaka miteny magaga androany lasa mahazo miteny amin'ny radio zay manoana fanjakana anao ao Mahajanga fa afaka ny Christian mbola tsy mahazo miakatra foana amin'ny télé sy radio ao Mahajanga zay no zavatra tokony atonga sainantsika vahoaka fa maninona fakandro sakanana fa izao rivo sy ny ekipany mahazo miakatra amin'ny radio lokaly zay manoana sy miaraka amin'ny fanjakana zay zany de fa fanfatarana sahady fa misy zavatra hafahafa problème zay tsy tianareo iparitaka mihitsy zany resaka décentralisation zany mahafay anareo tsy tianareo nitondra tao nareo tsy navita nametraka décentralisation zao nareo metritra hampandroso a Madagasikara azavao ny lalana andehananareo de hoaizanareo raha mbola andeha amin'ny centralisme tsy maintsy ifandona foana tsika rapitso ataovy décentralisation fa zay mahasoan'ny firenena tsy ankanavaka io tsisy fanavakavahana tsara firenena tia rehefa misy ny décentralisation zaya ny live tsika androany fa miandry ny famaliandreo rapitso mamaly reo manao tsika fa zahay tsy miprovoke olo nangina zay nandritra ny fotoana maro fa zao zahay tsy maintsy mijoro tsy anaiky an'izay lainga zay fafinareo moramora mora mpitenenana zany mamadika zany fa tsy manana preuve nareo namadika amin'inona ary rehefa tsy manaiky ny candidature anao ny olona anankiray misy antony rehefa tsy nanao sonia présidentielle misy antony tsy afaka olany eo anao ianao tsy mipetraka eo any amin'ny Sony Hotel ianao no mipetraka de zao zay zao afaka ny Christian no ana olona tsy mipetraka eo tsy possible zany be de be n'olona mety alatsaka ao Mahajanga fa tsy misy fa zahay no tsara toerana amin'izany de tokony mba acceptenareo zay fa zay tsy miditra any amin'ny fiefin'olo ifanajana ny zavatra rehetra zay fa manaraka tsika rapitso tsika miandry manao fidèle manao tsika fa izy ambarako anao zay rahalahy maro loatsy resaka ataonao ao taero tsika anao débat pare zao la mbo tsy afaka koa amin'ny débat zay mila place hafa koa anao vatsika azy koa manao azy tsika tsisy atahorako anao ta kelikely fa fagnajako anao tsy volagnako ela be io magnaja anao tsy mivola eo fa tsy mavozo anao samby olo mibondy amin'ny place misy azy zay angamba androany